Iara hitsangana isika anao andira faneva ny azakazaka masina. Ien ny toe-panaraka an'Andriamanitra, loha hevitra iombonantsika sy mbola iarahantsika mianatrany izany ry havana amin'izao volana novambra izao. Anio alahady 10 ny volana novambra 2024, alahady hitondranam-bavaka ny komity ny fitantanana ny fananana fohy be FJKM. Iomanantsika ry havana ny salamo 430 araka izay hita ao amin'ny fandaharana. Salamo 430 andiny voalohany hatramin'ny andiny faraiky 12 ary aorian'izany dia nira fanampiny 5. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Rehefa samy miara-mahita ny salamo 430 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faraiky 12 dia iombona ampanao salamo isika ka hideran'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: isaotra ny Jehovah lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah no berany amin'ny fanahitra, ary izany mpanefitra ka ho faly. Miara-mankalaza Jehovah, ary aoka iara-manandratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah dia mamaly izy, ka manafaka any amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy eo mandrakariva, sasy mandray ny tavany. Ity olo-manitra ity miantso, dia mihaino Jehovah, ka namonjy azy tamin'ny fahotry rehetra. Mianjely Jehovah no manodidina izay matahotra azy, ka mamonjy azy. Androany ka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay olona miaraka aminy, matahotra Jehovah ny masina. Fa tsy amin'ny zava-mamory izay matahotra azy, na dia liona tanora aza tsy ampianina kanona, fa izay tady an'i Jehovah kosa dia zorony zava-tsoa akory. Avy anaka, miainoa ny fahatahorana an'i Jehovah ny ampianariko anareo. Amen.
hira fanampiny fahasivy. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra raha izanaka fanay masino, ianao lay Jehova tompony maro, ianao lay izy adrizay ka ho mandrakizay, ianao lay Andriamanitra nahary izao tontolo izao, anao Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy. Misaotra anao izay fa tena tsapanay, fa ny tana maherinao no ny taonanay ka afaka manatona anao am-pifaliana, iaino sy andray ny teny fiainana tolotra ao anay izay anio. Misaotra anao izay no ny fieveranao anay isan'andro, ary tena azonay tsapaitanana. Miteranao izay fa Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra lehibe sy marina ianao, Andriamanitra be fitiavana ianao. Miteranao izay fa Andriamanitra mahagaga ianao, ka manao zavatra mahagaga tsy takatry ny sainay amin'ny fiainanay. Andriamanitra mahery ianao, mameno fahasalamana sy tanjaka ny vatanay, ka tonga manome voninahitra anao izahay. Tanterao sy hamarino eto Andriamanitra ny teninao, ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao, fa mangetaetanao izahay. Dia mba hakasitrahanao anie izao fanompona masina taona izao, ka iaino vavaka ianao ilay Andriamanitra velona sy miasa. Tario izay amin'ny zavatra rehetra taonay, ho fanomezam-boninahitra ny anaranao, raha izanaka fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao. Amen. Petraka isika ry avy.
ry ava-malala enohy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'andriamanitra amintsika. Hoy ny tompo, ny voaloham-pahendrena dia izao, mahaza ho fahendrena. Eny, lanio ny fanananao rehetra, amidy fahalalana tsara. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàna Jehova. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony, ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ny hira fahenina sy telonjato, ny andiny faefatra no ataontsika izao. Malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'andriamanitra izany isika, ka aoka anatona ny tompo iaiko ny fahotantsika eo anatrehany isika, ka hanaraka ao am-pontsika izao tonom-bavaka izao. Ry Andriamanitra tsy tosy be famindrapo, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izahay, mpanota tsy manam-pahendrena, manetry tena, miaiky ny fahadisoana sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Mandrakariva izahay no manana fo lentika, mitahiry andolo-po, tia ny tenanay mihoatra noho ny fitiavanay namanay izahay, ary tsy mankatoa ny teninao. Nanota taminao izahay, tamin'ny teny sy ny eritreritra, sy ny toetra ratsy, sy ny asa, ary ny maro izay tsy voatanisanay. Na dia tokony ny tandrina sy ny tantana tsara, nampamokatra ary niaro ny fananany izahay, dia tsy vitanay izany. Tokony ho very sy hoeloana mandrakizay izahay. Kanefa noho ny fitiavanao lehibe sy mahagaga, dia fohinao anay ny zanakao lahy tokana monjy anay. Koa mamindra fo tompo, mamela heloka tompo. Mitalao famindrapo aminao izahay, ny amin'ny tsy fahatanterahanay. Meteza nadio anay, aza mijery anay araka ny alehibe ny fahotanay, fa mijery anay araka ny alehibe ny indrafonao. Mino somatoky izahay, fa Andriamanitra mihaino vavaka ianao, ary ny fonay toritory sy mangorakoraka mangata-pamelana, dia tsy mba ataonao tsinotsinona. Dia misaotra anao sahady izahay amin'ny famelan-keloka omenao sy atolotra ao anay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo sy Mpamonjy anay. Amen. Ny hira 300 no ataontsika izao. Amen.
ry havana isika izay mibebaka marina dia raiso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny famelan-keloka omen'ny tompo atsika. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hetsika aza ny avoana, tsy mba hiala aminao ny famindrapoko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy anotanareo, ary raha misy manota dia manana solo vavao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny hira fa 720 ny 1 sy 2. Ankehitriny dia mino isika fa vita fihavanana amin'ilay tompo andriamantsika, koa andeha ary hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekempinoana kristianina izay ombonantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, dia ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalona nanapaka Ponto Pilato, maty Galilea, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamaty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any nitsara vela sy maty, mino fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika rehetra. Fiadanana ety ambony tany ho an'ny olona kasitrahana. Izany teny izany no entina hiarabana ny mpianakavin'ny finoana izay vory ankehitriny amin'izao alady hitondranam-bavaka ny komitin'ny fitantanana ny fananana foibe FJKM izao. Fomba ny velona ny mifampirarisoa, koa dia mitondra ny fanehoam-pifaliana amintsika izahay. Engany mba ho feny fahavitriana isika amin'izay ho atao rehetra, ary hitahiry finoana mandritra ny andro izay mbola hodiavintsika. Koa ka azo toky fa momba antsika hatrany Andriamanitra, ary isika dia efa handray ny famonjena izay nampanantenain'ny Tompo izay rehetra mino sy matoky azy, iainantsika ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tonga eo amin'ny fotoana ny fankalazana ny ten'Andriamanitra isika izao, anoana izany ny fotoana ho any ankizy sy ny tanora. Ny hira fa 720 ny 1 sy 2 hitsangana ireo ankizy sy tanora.
mbola ivavaksika tompoko Jesosy misaotranao zahay fa mbola afaka andreindray ny teninao izay mampianatra anay fa nay masonao sokafo ny fonay sy ny sainay mba hahatakarana indray izay tianao ambara aminay dia aminaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany amen petraka isika tompoko ny tenin'Andriamanitra izay entintsika andraisana fianarana indray fampianarana indray amin'ity androany ity dia ny Efesianina 5:1 Efesianina 5:1 rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa amin'izany dia aoka manaraka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka manaraka aversika indray mandeha hoe koa amin'izany dia aoka manaraka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka manaraka. Iza no mahafantatra an'ity? Ino ny tiraka izy? Sary hosodoko. Izy ity dia tena olona mahay no manatanteraka azy, manan-talenta, manam-pahaizana. Andenge notsika ny tantaran'ity mpanao hosodoko anankiray ity indray andro nanapa-kevitra ity mpanao hosodoko manan-talenta sy mahay ity hoe andeha hampianatra ny zanany andoko. Dia natsony ary reto zanany dia natsony dia hoe avia ampianariko andoko ianareo. Dia nampianariny azy sy naseho anazy hoe ahoana fomba fampifangaroana loko, ahoana fomba fitazona borosy, ahoana fomba hitondranao an'ilay sary tianao atao zany eo amin'ilay lamba mba ho lasa sary hosodoko. Dia tena faly tokoa rakizy reto zanany reto satria amorona sary zany sary izay tian'izy ireo ho atao sary hosodoko. Dia nanomboka nanao an'ny sary teo zareo, nandinika ny rainy dia nanomboka namerina izay nasain'ny rainy natao. Dia rehefa vita ilay izy tamin'ny voalohany dia somary mbola tsotsotra ihany ilay sary, mbola tsy tena nety tsara. Kanefa rehefa nandeha ny fotoana, rehefa nanao fanazarantena tena izy, rehefa noezahany sy nojereny tsara izay nampianarin'ny rainy ary noezahany no tanterahany, dia lasa ny atsara kokoa ireo sary hosodoko izay nataony. Dia rehefa vita nefa nifantatrareo hoe rakizy, rehefa vita ilay sary hosodoko nataon'ireo zanany dia lasa mitovitovy amin'ilay sary hosodoko izay nataon'ny rainy. Dia toy izany koa tsika Andriamanitra rakizy no mpanakanto lehibe indrindra hatramin'izay namorona ny tany izy izay rehetra eo aminy izy, manana fahendreny izy, manana hatsaram-panahy izy, manana fitiavana izy. Dia tiany koa isika hianatra aminy mba hanana fahendrena, hanana fitiavana mba ho tsara fanahy koa. Dia toy ny teny amintsika izany Andriamanitra hoe jereo mianara amiko, miezah hitovy amiko. Ho fendraka izy dia izao amin'ny fanahy hafantsika an'Andriamanitra dia io ihany no mahatonga antsika olona tsara. Dia io koa no mahatonga izao tontolo izao ho tsara kokoa. Izany dia tena fanomezam-pahasoavana tsara nomen'Andriamanitra sika. Andeha averintsika indray mandeha ilay soratra masina teo amin'inona moa izy teo rakizy? Efesianina 5:1 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo hoe koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Ny andininy voalohany amin'ny hira 7:1 no ataontsika izao dia hitsangana ireo mpanompon'Andriamanitra hitary-bavaka sy hamaky misesy ny soratra masina. Amen.
mivavaka tsika tompoko ry andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zoko be fitianay io mbola tsy mitsahatra izahay ny misaotra midera mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao tonga ny fotoana ankehitriny andrenesanay amakina ny teny avy amin'ny soratra ao masina ny fanainao masina izay mitoetra ty anatinay ane no hiasa mahery mba anendry ny lelan'ny mpanomponao rehetra izay amaky ny teninao mba tsy ho misy ho latsaka ka ho tafapaka aty anatinay tsirairay avy ny mpanomponao izay hitondra ny afatra avy amin'ny teninao ihany koa amin'ny alalan'ny toriteny dia hiasanao fitaovana fotsiny ihany izy ry tompo Andriamanitra fa matoky sy mino izay fa ianao no miteny mba ampiorina ny finoanay izay ary ampitombo izany finoanay izany ka aoka mba tsisy feo hafa rehetra izay ho renesinay afa-tsy izany teny soratra ao masina irery izany ihany koa mitenena Jehova fa vonona izahay ny haino izay rehetra tianao ambara aminay amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Tonga amin'ny fotoana amakina amin'ny sesin'ny teny soratra masina tsika ry havana zany dia hitantsika ao amin'ny salamo fa 430 andininy fa 120 ka hatramin'ny fa 20 salamo fa 430 andininy fa 120 ka hatramin'ny fa 20 rehefa hita dia voakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe avianaka mieno aho ny fatahorana an Jehova no ampianariko anareo na iza ianao no aniry fiainana ka ty andro maro ahitany soa dia arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary molotrao mba tsy hiteny fitaka alaviro ny ratsy ka manaova ny soa mitadava fihavanana ka arao izany ny mason'i Jehova dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitarainany ny tavan'i Jehova tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatserovana azy mitaraina ny marina ary miaino azy Jehova ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehova ary mamonjy izay torotoro fanahy maro ny fahorian'ny marina nefa Jehova manafaka azy amin'izany rehetra izany miaro ny taolany rehetra izy tsisy ho tapaka ireny na dia iray akory azy ahafatiny ratsy fanahy ny fahoriany ary makahala ny oromarina ho elohany fa Jehova manavotra ny fanahiny mpanompony ka tsy mba hisy ho elohana izay rehetra mialoko aminy. Amen. Filazantsara araka amin'ny marika toko 10 atomboka amin'ny andininy 17 faranana amin'ny andininy 17. Ary noho ny vao nivoaka nankeny an-dalana Jesosy dia nisy olona anankiray ny azakazaka nanatona ka nandohalika teo anatrehany ary nanatona azy hoe nanontany azy hoe mpampianatra tsara inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay. Ary io Jesosy taminy nahoana aho no ataonao hoe tsara tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra. Fantatrao ny didy hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza manambaka, manajany raha ianao sy ny reninao. Ary hoy izy tamin'ny mpampianatra, hoy izy taminy mpampianatra izany rehetra izany dia efa notandremako hatry ny fony ao-mbola kely. Ary Jesosy nijery azy tsara dia tia azy ka nanao taminy hoe diso zavatra iray loha ianao, mandehana amin'ny dio izay rehetra nananao ka omeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avy manaraka ahy. Dia nanjombona tery ny tarehiny tamin'izany teny izany ka niala tamin'ny alahelo izy satria nanana harena be. Ary io Jesosy nijery manodidina ka nanao tamin'ny mpianany hoe
manao ahoana ny asarotry ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny, fa Jesosy namaly indray ka nanao taminy hoe, anaka, manao ahoana ny asarotry ny hidirany matoky ny harena amin'ny fanjakan'Andriamanitra? Moramora kokoa no hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia talanjona indrindra izy ka nanao taminy hoe, iza indray no azo vonjena? Fa Jesosy nijery azy ka nanao hoe, raha amin'ny olona dia zavatra tsy hainy izany, fa tsy mba tahaka izany ny amin'Andriamanitra, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Timoty voalohany, toko fahaenina, andiny faha 1 ka hatramin'ny faha 20. Ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, mandosira izany zavatra izany, ka miaiza mitady fahamarinana, toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Miadiny ady tsara ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay, fa ho amin'izany miantsonanao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo eo mason'ny vavolombelona maro. Izao mananatra anao eo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra, ary eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanao ilay fanekena tsara teo anatrehan'i Pônty Pilato, mba ho tehirizinao tsy anaty ny amam-pondro hatramin'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izany didy izany. Ny andriana finaritra sady tokana, mpanjaka amin'ny mpanjaka ny tompon'ny tompo no aneo izany amin'ny fotoany. Izy ihany no manana ny tsy fahafatesana, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonona, izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainy jerena. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Anako ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao, mba tsy havinavina na hatoky ny harena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra, mba hifalitsika, mba hanao soa, mba hanan-karena miasa tsara, hazoto manome sy miantra, ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tena no amin'ny andro avy, mba hiazona ny tena fiainana. Ry Timoty, tehirizy ilay natolotra anao, ka miala ny fibedibedena foana sy ny fanoherana avy amin'izay atao hoe fahalalahana kanto tsy izy, izay nikeny sasany ka nanita amin'ny finoana izy. Ho aminareo anie ny fahasoavana. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Alohan'ny tsenantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra dia ampifaliana ry havana no iombonantsika ny hira faha 770 ny andininy voalohany hiaraka hitsangana isika. Petraka ianareo ry havana. Eo ampitomboana aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy. Amen. Marka toko 10, andininy 17 hatramin'ny 12 no toriana amintsika amin'ity alahady natokana hitondranam-bavaka
ny sampandraraha fitantanana ny fananana FJKM na ny FIFA izao. Ilay tovolahy nananarena be dia nanatona ny Jesosy niaraka tamin'ny fanontaniana iray izay nampiariary ny etaetan'ny lalina kokoa noho ny arena arabola sy materialy nananany. Naniry fiainana mandrakizay izy, izay zavatra tsy voavidin'ny vola mankarena nananany be dia be. Amin'izao fotoana manokana izao dia andinika ny tenin'i Jesosy eo amin'ny 120 tapany by isika, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe mandehana amin'dio izay rehetra nananao ka omeno malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avia anaraka. Izany tenin'i Jesosy izany dia fanasana antsika rehetra mba andiniantsika ny fomba fitantanantsika ny arena napetraky ny tompo eo am-pelantanantsika, na ny fiainantsika manokana izany, na ny fiangonana izany, na ny firenena ihany koa azy. Tian'ny tompo isika hitantana ny arena araka ny sitrapony dia fitantanana miasa ho azy Andriamanitra izay tompony zavatra rehetra, tompony arena rehetra, ary fitantanana miasa anasoa ny olona rehetra ihany koa. Ahoana moa izany? Hofitinina toy izao ny afatry ny tompo ao anatin'io teny io. Ny voalohany dia ny hoe mandehana amin'ny lalana atoron'ny tompo. Ahoana ny voalohany? Mandehana. Izany no hitantsika tenenin' Jesosy voalohany eo amin'ny 9:20 io. Mandehana amidio izay rehetra anananao ka omeo ny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao. Antso nabaiko ny Jesosy tamin'ilay tovolahy hialany amin'izay manaka anazy, tsy hamaly feno ny antson'Andriamanitra izany teny hoe mandehana izany. Ny mahatoateny grika ampiasaina eto dia ilay manao hoe upage, eno fotsiny aloha, izay adika hoe fialana amin'izay zavatra ifikirana, fialana amin'ny toera mahazatra. Amin'ny teny frantsay le zavatra ifikirana, ilay toera mahazatra dia zone de confort. Fanapahan-kevitra hiala amin'izany ka andeha amin'ny lalana atoron'Andriamanitra, na amin'ny lalana izay tondrony Andriamanitra, voatondron'Andriamanitra. Zany no hevitra ao anatin'ilay tenin'i Jesosy eto hoe mandehana. Tsy hoe mandeha fotsiny izany, fa any amin'izay atoron'Andriamanitra, miala amin'ilay toera mahazatra. Ny tohan'ilay tenin'i Jesosy dia ny hoe amidio. Amin'ny teny grika indray dia hoe polesona, tsy polsona koa ry azafady toko. Ilay amidio izay tenin'i Jesosy tiana ambara ao anatin'izany dia izao hoe miala amin'ny fiankinam-po. Inona moa ny ankinan'ny fon'ilay tovolahy? Ny arena, ny materialy. Ary io no namatotra ny fony tsy nahafahany tena nanatona an'Andriamanitra marina. Io tenin'i Jesosy hoe amidio io dia tsy midika kory hoe ratsy ny arena, fa avy aiza moa ny arena? Avy amin'Andriamanitra, ka raha avy amin'Andriamanitra dia tsara ny arena. Fa izay tsy maintsy hitandremana dia ny firaketan'ny fo amin'ilay arena, ka na dia lasa miantso azy Andriamanitra, na misy zavatra atoron'Andriamanitra sy lazain'Andriamanitra dia lasa tsy hainy manatanteraka azy. Fa ilay arena no tonga zavatra voalohany, zava-dehibe, ka ifikirana. Tonga sampy ilay arena, ilay mamona, ary nanakana ny fony ilay tovolahy, tsy ahita an'Andriamanitra, tsy ahity an'Andriamanitra, ary tsy hevitra ny hafa fa ny tenany ihany. Izao no tenin'ny Paoly apôstôly, tenin'ny tompo nampanoratany amin'ny Paoly apôstôly ho an'ny Timoty, ao amin'ny Timoty 2:9, ny 7:10 amin'ny anaran'ny tompo. Anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avonavona, na tokony arena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifaliantsika. Anaro ozy ny mpanan-karena, izany ho ny mpanan-karena dia mody mifampijerijery eo. Ny arena samy manana fa ny isany tsy mitovy, ny abetsahany tsy mitovy. Izany hoe ho antsika rehetra izany fananarana izany, mba tsy hiankina amin'ny arena fa hiankina amin'izy.
amin'Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra hoy izy mba ninona mba ifaliantsika ny arena dia nomen'Andriamanitra antsika ifaliantsika fa tsy natao hotompoina na atakalo an'Andriamanitra na hiavona vonana amin'ny hafa. Ny Salamo 420 andininy voalohany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo hoe an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy izao rehetra izao sy ny ponina eo aminy. Anisy izao rehetra izao ny ponina eo aminy. Ianao zao ponina eo aminy amin'izao tontolo izao satsia ponina eo aminy ianao. Aniza koa ianao zany? An Jehovah ianao zany. Milaza zany fa Andriamanitra no tena tompon'ny zavatra rehetra, na inona na inona, ny arena rehetra, na izay heverintsika fa antsika azy, na reny any akodintsika ireny, na ny any apostintsika, ny any bankintsika, aniza daholo an'Andriamanitra zany. Na izay tantanantsika azy, an'Andriamanitra zany. Ao amin'ny ankonantsika, ao amin'ny toeram-piasantsika, ao amin'ny fanjakana, sy ny sisa, an'Andriamanitra avokoa ireny rehetra ireny. Ny tantana, ny arena sy ny fananana rehetra, an'Andriamanitra mba hanomezam-boninahitra azy, sy hanasoavana ny hafa, izany no andraikitsika. Tsy ny voky, sy ny falo an'ny tenantsika fotsiny, fa ny tantana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe mandehana dia midio ny fanananao rehetra. Dia mety hoy izy le tovolahy hoe anao nga le izy no zany teniteneninao sy baikobaikoinao amin'izany. Efa nanao toy izany nga ianao no mahasamy teny toy izany amiko koa. Eny, Jesosy tompon'izao rehetra izao fa Andriamanitra izy. Ary nahafohy ny lanitra, nahafohy ny lampany, nahafohy ny fiandrianany, nahafohy ny voninahiny, tany an-danitra, nidina tetỳ an-tany taka ny olona tsy nanana na inona na inona. Ka nanomboka hatramin'izay nahaterahany aza, teo am-pihinanam-bilona izy niteraka. Tsy tany amin'ny 5 étoiles, tsy tany amin'ny manara-penitra, fa teo am-pihinanam-bilona. Kanefa tompony zavatra rehetra, nahafohy ny zavatra rehetra, noho ny fitiavany ahy, fitiavany ianao, fitiavany antsika, fitiavany an'izao tontolo izao, mba hamonjena azy. Nanaiky ahantry izy, nanaiky tsy hanana ninonninona izy, nanaiky ho toy ny tsy manana na inona izy, mba hampanan-karenany maro. Dia izany ny voalaza ny soratra masina ao amin'ny Korintianina 2:7-9 azo tsika vakiana ny an-trano zany. Dia maninona koa moa Jesosy no samy teny tamin'ilay lehilahy hoe amidio? Hoe fanganao ilay izy n'izany baikobaikoina hoe amidio. Eny, arak'ilay Salamo 420 teo an Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Tompony zany izy io miteny hoe maninona? Amidio ny fanananao rehetra. Ka raha le tompony no miteny, fantatra hoe tompony io miteny io, tsy tokony handahany zany ianao. Fa matoa ianao mandahany teny'ilay tompony dia ianao indray zany no lasa mpangalatra sy mpibodo ny an'Andriamanitra. Ny olona rehetra, na iza ka tsy mitantana ny fananana araka izay andidin'Andriamanitra, araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia mpangalatra sy mpibodo ny an'Andriamanitra izay tena tompony zavatra rehetra. Dia toy izany ihany, na ny amin'ny fahazona rena azy, na amin'izay hazona ny ivelomana azy, izay rehetra mitady arena, na miasa, mivelona, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia efa mangalatra ny an'Andriamanitra izy izay. Izay rehetra mitantana tsy araka ny fahamarinana, mangalatra ny an'Andriamanitra izy izay. Ary Andriamanitra izay tompony ny arena sy ny zavatra rehetra, no hitsara ny olona rehetra, hitsara antsika tsirairay avy ny amin'izay rehetra nasain'Andriamanitra no tantanana antsika, ny amin'izay rehetra nomen'Andriamanitra ho tantana antsika. Raha fantatsika, raha ekentsika ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ny tompony izao rehetra izao, Andriamanitra ny tompony ny arena rehetra, fa tsy isika, tsisy olona hiavonavony zany, tsisy olona hirehare zany, tsisy olona hifanilikiliko zany, fa samy anana fanetretena, ary samy hahafoy koa, na ho an'ny asan'Andriamanitra, na ho an'ny hafa, indrindra fa ho an'ireo mahantra sy fadiranovana. Tsy ho faly hanangona ho an'ny tena fotsiny, fa hisaina ny sitrapon'Andriamanitra, hihevitra koa ny hafa. Koa na isika tsirairay ny havana, na mpitantana eo amin'ny sehatra samy hafa, na manokana zany na ara-panjakana, ny mpitantana eo anivon'ny fiangonana,
any amin'ny isam-pitandremana any amin'ny synodam-paharitany hatrany amin'ny foibe fijeka aminy na ny tompona ndraiky mpanjakana amin'ny sehatra rehetra amin'ny ambaratonga rehetra dia miteny ny tenin'andriamanitra amintsika androany manao hoy Jesosy hoe mandehana tantano tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fananana rehetra, tantano tsara hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fananana rehetra, tantano tsara ampiasaina ho fampandrosoana ny fiangonana sy ho fitoriana ny filazantsara ny fananana rehetra, ampamokaro amin'izany, ampiasa ho anasoavana ny hafa, indrindra ny manitra. Dia rehefa tonga eo amin'ilay manitra indray dia efa iza moa izany manitra izany? Ahoana ny statistika eto Madagasikara? Firy isan-jato? 570 isan-jato izao mifarany teo ngamba raha tsy diso. Dia tsy fantatra na efa nitombo. Izao tsy nefa samy lahatra amin'ny bidon jaune daholo. Maka rano dia samy tsy manana jiro daholo. Dia samy ao anaty aizina. Tsy mariky ny fahantrana daholo ve izany zavatra rehetrarehetra izany? Andriamanitra ve tsy nanome? Tsy nanome rano ve izy? Tsy nanome ny masoandro ve izy? Tsy nanome ny angovo rehetra ahafahana mivelona sy manao ny raharaha rehetra eto Madagasikara ve izy? Mandehana tantano tsara ny arena rehetra nomen'Andriamanitra, na tany, na olona, na rano, na angovo, na volamena, na arena kibony tany, na ny ranomasina sy ny sisa, fa nomen'Andriamanitra antsika ireny hifaliantsika. Tsy hifaliany ny vitsivitsy, ny 5 isan-jato na ny 2 isan-jato, fa hifaliany ny rehetra. Aoko ho tantanana mpahamarinana fa izany ny sitrapon'Andriamanitra. I Jesosy ry havana no tena arena, ary arena mandrakizay, izay manatona azy tsy mba honona, ary izay mino azy tsy mba angetaeta intsony. Jaona 4:5-7. Mandehana amin'ny lalana toron'ny tompo, ary amin'izany ihany no misy fitsarana sy fiadanana, ary indrindra rakitra sy lova mandrakizay any an-danitra ho antsika rehetra. Ny faharoa dia izao hoe manarahany Jesosy. Inona ny faharoa? Hoy ny tenin' Jesosy, mandehana amin'ny dio izay rehetra nananao ka omeny malahelo dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avia anaraka. Ny teny grika ampiasaina amin'ilay avia anaraka eto dia hoe akolotei moi, inoy fotsiny. Ny dikan'izany akolotei moi izany dia izao, tsy fanarahana avy ao aoriana fotsiny. Misy olona mandeha dia manaraka avy ao aoriana fotsiny, tsy izay ilay akolotei moi, fa fanarahana omban'ny fanolora-tena feno sy lalina ho an'ilay arahana. Dia ho an'i Jesosy izany, tsy fivadiana na fialana amin'ilay arahana, ary fanahafana izay ataon'ilay arahina. Hoe inona ny ataon'ilay arahana? Miakavia izy, miakavia koa ilay mpanaraka. Miakavanana izy, miakavanana koa ilay mpanaraka. Sy ny sisa, sy ny sisa. Dia ny mpianatra mahatoky manaraka sy mianatra izay ale sy ataon'ny mpampianatra, dia Jesosy ilay arahana zany. Zany no hevitry ny tenin' Jesosy eto hoe avia anaraka. Mamy loatra ry havana. Namarana ny Davida ilay Salamo 430, 2:20. Hoy ny voasoratra, fa Jehovah manavotra ny fanahin'ny mpanompony, ka tsy misy hoelohina izay rehetra mialoka aminy. Toy izany izay rehetra manaraka an' Jesosy marina, tsy manarakaraka fa tena manaraka. Jesosy miantso ny olona rehetra anaraka azy satria izy no manome fiainana feno sy fiarovana maharitra ary famelan-keloka, ananana fifandraisana velona sy mandrakizay amin'Andriamanitra. Ny antson'i Jesosy amin'ity tovolahy ity sy amin'izay rehetra mandre izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe manaraha. Ary zany antso hoe manaraha zany dia antso ananantsika fifandraisana manokana sy akaiky amin'i Jesosy ilay mpamonjy. Ao anatin'izany antso zany no anehoan'i Jesosy fa izy ihany no lalana tokana azo mpamonjena sy fiainana mandrakizay. Jaona 4:19, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Miantso ny olona rehetra izy hifikitra tanteraka aminy, ka hiala amin'izay zavatra rehetra mampisaraka aminy, mampanalavitra atsika aminy, mahatonga atsika tsy hay hanaraka azy.
ary zany no antsony tamin'ity tovolahy ity le arena no nanaka anazy tsy ay anaraka an' jesosy de ho jesosy hoe amidio ninoninony manakana atsika tsy ahafahantsika manaraka marina ny tompo a ny tenin'ny tompo de hoe amidio miala am'izany fa tsy sady te anaraka ny tompo nefa mbola te hifikitra am'le zavatra mampanalavitra ny tompo am'ty antsony tompo ity de antsony izaho antsony ianao antsony sika rehetra anaraka azy anampifandraisana akaiky sy manokana aminy amin'ny alalan'ny vavaka hifandraisantsika amin'ny isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny teniny vakitsika sy lalaitsika ka ankatoavitsika ampiaritsika amin'ny fiainantsika amin'ny fanarahantsika ny sotoavina rehetra zay nampianaran'i Kristy toy ny fahamarinana ny fandavana ny kolikoly sy ny fahalovana rehetra amin'ny endriny samihafa ny fiainana ny fahitsiana ny fitantanana amin'ny fahamarinana ny toe-panaharaka n'Andriamanitra raha izany no tanteraka paradisa ny tany areza moa no anomboan'izany ato amin'ny fiangonana aoka ho tena mpanaradian'i Jesosy marina sika fa tsy ho amin'ny anarana fotsiny ihany rehefa manao izany sika manaraka koa ny olona fa na isika aza tsy manaraka marina an' Jesosy ataon'ny olona ahoana ny fanaraka an' Jesosy mba iritsika ho sambatra ty Madagasikara ty mba iritsika hiaina amin'ny fahamarinany ty Madagasikara ty sy ny malagasy rehetra atomboka amin'iza azafaly tanisan'ny hafa fa ny tenantsika aloha izao ianao aoka anaraka marina amin' Jesosy anaraka zay ampianarina anaraka zay teneniny hanao ny fombany hanahaka azy satria zanaka malalany sika ry avanao aza velan-daly foana ary izaho antso-pitiavan'i Jesosy zao zay miantso atsika manao hoe avia aninona anaraka avia anaraka le tovolahy rehefa ntenen'i Jesosy an'izany zavatra rehetra nambarany teo zany tsy nanaraka an' Jesosy fa niala tamin'ny alahelo satria naleo le arena be toy izay le tompony ny arena rehetra de nalahelo izy alahelo ny efa ranony fiainan'izany tovolahy zany fa ianao anio raha mandrezany antson'i Jesosy zany hoe avia anaraka nde hiazakazaka hanaraka an' Jesosy marina mba tenenona manao akaikinao ndao anaraka an' Jesosy raha manaraka an' Jesosy marina sika mivoa midanadana ao antsika ny fanjakan'Andriamanitra fifaliana fiadanana no ao ary mandrak'izay zany fendry avana ny antson'i Jesosy hoe mandehana amin'dio zay rehetra nananao ka omeny malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avia anaraka dia lalana mankany amin'ny tena fahafahana sy ny fiovana ny tena fahafahana dia ny fandehanana amin'ny lalan'ny tompo ka afaka migejan'ny ota afaka amin'ny fitiavan-teny afaka amin'ny fitiavan-karena zany ny tena fahafahana ka afaka manatanteraka an-tsitrapo ny sitrapon'Andriamanitra ny fiovana dia ny fanarahana an' Jesosy sy ny fanahafana azy ho aminao ny fiadanana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amen. Mbola hiaraka ivavakasika ry havako ry ray masina tsara indrindro indrezany amamin'ny teninao raha nambaranao aminay teo dia marina ny teninao ary nilaza ny sitraponao ianao teo ry Jesosy tomponay tsara indrindra tsara sady akasitrahana ny marina ny teninao tsy sasatra milaza aminay ianao zay lalana tokony izoranay tamin'ny alalan'ny mpanomponao teo nilaza ny sitraponao ianao hoe mandehana amin'ny lalana zay atoron'ny tompo tena fanilon'ny tongotray sy fahazavahana ny lalanay tokoa ny teninao ankehitrindry Jesosy tompo manaiky izahay noho ny avo ny fahendrenao manoloana ny fiainanay nomenao tokoa ny angovo rehetra nomenao tokoa ny arena rehetra zay iainanay
kanefa nje Jesosy tompo hoe izahay no tsonainy tantana, izahay no tsonainy tondra araka ny sitraponao, dia izao zava-misy eo amin'ny firenena izao tsy tanteraka izahay ry tompo, mamondrafo aminay mamelany elokay. Ankehitriny dia miantso anay tsirairay ianao tamin'ny alalan'ny sitraponao, hoy ianao hoe manarahany Jesosy, manaiky izahay tompo, fa Andriamanitra tsara ianao ary tena mpanao ny tsara, ary fantatray fa tena mahalala ny hevitra hiverana anay ianao, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy losa. Amin'izao ary tompo, raha nareny sitraponao teo izahay, dia hiezaka izahay hitantana amin'ny tokony ho izy izay arena omenao anay tsirairay avy, ninoninona eo ampelantananay, ninoninona ndraikitray, ary ninoninona asa mandraranay. Rehefa manaiky izahay fa asanao Jesosy tompo no ataonay, dia iseho ny voninahitra ao, ary hafa mihitsy ny fiainanay amin'izay satria manara-dianao. Maro tompony tiana haingatahana, eo ny fiainan'ny fiangonana, apetraka fiainao aminao ny fiainan'ny fiangonana, ny tompona andraikitra tsirairay avy, ny ratsa mangaika rehetra, metomboka any ampiandraikitra foibe, ny birao mpiandraikitra foibe, ary ny foibe ny synodam-paritany, ny fitandremana tsirairay avy, ary mpiangona rehetra. Manaiky izahay fa hitantana amin'ny sosiny tsara ary amin'ny fahamarinana ny arena izay omenao anay tsirairay avy. Misy ny fananana, misy ny arena, ka apetraka fiainao aminao ary tolorin'ny sainao mahefa, satria ianao no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, manana ny fahalalana faratampony, ary fony fisainanay, fony fahalalanay. Ankehitriny Jesosy tompo, maro ny hitahitanay izay tiana haingatahana eo anatrehanao, indrindra ny fiainan'izao firenena izao, dia apetraka fiainao aminao, tompona andraikitra tsirairay avy ny ara-panjakana rehetra, mitantana an'izao firenena izao. Eo ihany koa ny fiainan'ny ankohonana tsirairay avy, matoky izahay, fa eo ambany elatrao izany ary eo ambany fahasoavanao, satria hoy ianao hoe ny zanako sy ny asan'ny tananao ianao Jesosy tompo dia ho adidinao ihany. Ary eo ny tanora sy ankizy rehetra eto amin'ny firenena izay ho avin'ny firenena ihany koa izy ireo, dia apetraka fiainao aminao, ny mianatra ho tafita soa, ny tsy manana asa ianao hanome izay sahaza ho azy, ary ny miasa kosa dia atsapa, fa ianao ny antso azy ireo mba hampandroso ny fiainany tsirairay eo amin'izany asa sahaniny izany, ary ianao ny hanome sahazany tsirairay avy, eo amin'ny fivelomany tsirairay avy Jesosy tompo tsisy miafina aminao, apetraka fiainao aminao, ho tahinao rakofin'ny rano soa, ary ianao hanampy azy ireo mba hitantana izany voninahitry ny anaranao. Eo ihany koa ny tsy salama, na ny any an-trano na ny amin'ny hopitaly, naiza misy ny tsy salama, dia apetraka fiainao aminao, ianao ny nala mifakana retina eny aminy, hanasitrana azy, isehoan'ny voninahitry ny anaranao. Maro ny tiana haingatana Jesosy tompo, maro ny fanirinay, kanefa araka ny teninao fa ianao mahalala ny hevitra hiverana anay, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy losa. Sao ry tompo dia misy vavaka izay mba hangatahana tsirairay avy, ianao mahalala izay any am-pony tsirairay avy, tonononay mangina aminao izany. Endry iray masina tsara indrindra, fony fisainanay, fony fahalalanay, fa apetraka fiainao aminao ny fiainanay manontolo.
izany vavaka izany dia akambanay amin'ilay vavaka mamy nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra ao masinana eny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao dia tantaka ny an-danitra meo anay ny miana saza ao anay ary mamilany elokay tahaka ny amilanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa aminafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ho voninahitra mandrakizay amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny asa vavolombelona isika izao dia ny filohan'ny komity ny fitantanana ny fananana FJKM no hamaky ny hafatra ankehitriny. Hafatra avy amin'ny fitantanana fananana foibe FJKM. An Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, koa iaino ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, migadona somatsara indray ity ny alahady faharoan'ny volana Novambra izay natokany foibe FJKM hitrotroana-bavaka ny fitantanana ny fananana. Ny iraka fototra iantsoroan'ny sampandrarahan'ny fitantanana fananana sy komity eto anivon'ny foibe ary ny voameran'ny fananana eo anivon'ny synodam-paritany sy ny fitandremana dia ny famantarana trany sy fitsirihana ireo fananana manerana ny sahany FJKM, fanoratana ho ara-dalàna sy fiarovana ireo fananana ireo, fikajiana sy fampamokarana ny fananana ary ny fantarana sy fampitomboana ny fananana azo etsehiny sy ny fananana tsy azo etsehiny. Isaorana trano ny tompo mitantana sy manolo-tsaina ny fiangonana, mijery sy mampamokatra ireny fananana ireny. Tafatsangana somatsara koa ankehitriny ireo ekipa teknika mba ho tantsoroka sy hanolo-kevitra momba ny fitantanana ny fananana eo amin'ny fikojakojana sy fitsirihana ary indrindra ny fiarovana. Hijery sy hamantatra ireo fananana rehetra na efa misoratra amin'ny FJKM na ireo mbola eo andalam-panoratana ary indrindra ireo izay tsy mbola misy ato-tantaratasy mihitsy. Hanolo-tsaina ny amin'ny famahana ny olana misy na ny fibodon'olona izany. Hijery ihany koa ny fitsirihana ireny fananana efa tantanin'ny FJKM ireny mba ho tena fananan'ny fiangonana. Manomboka mamantatra ny fananan'ny FJKM isika izao inventaire dia ireo fananana izay misoratra ampiasaina sy sitrahan'ny ratsamangaika eto anivon'ny fiangonana manentana hatrany ary mba hiara isalahy isika isan'ambaratonga ny avy. Ny hafatra ary dia izao: misaotra mandrakariva an'Andriamanitra ny amin'izay asa efa vita sy mbola atao. Fantaro ara-taratasy ny fananana, karakarao aingana dia nyzao ny fanoratana azy. Farito, ampiasao, ampamokary ary ampitomboy ka arovy ny fananana. Manetana sy mankahery antsika mpitandrina, isika birao-piangonana, isika tompon'andraikitra isan'ambaratongana, isika voameran'ny fananana hifandray sy hifanerasera ary hifampizara ny mahakasika ny fananana. Ny fotoana fitrotroana-bavaka toy izao ihany koa no fotoana hanoanana ny asa izay ataon'ny fitantanana ny fananana eto anivon'ny FJKM dia ny fandrotsahana sy ny fanaterana ny rakitra izay atao amin'ity andro anio ity, izay aterina any amin'ny foibe FJKM varavarana fahiray sy eninjato. Raha misy ny fanamariana dia iangaviana isika iantso ny finday. Dia manao veloma finaritra antsika rehetra eo ambanin'ny fahasoavan'ny tompo mandrakariva. Ohabolana 7:9 mankalazany Jehova amin'ny fanananao sy izay voalohambokatrao rehetra.
Antananarivo 10 ny volana novambra 2024. Ny tonian'ny departementan'ny mpiasa sy ny vola ary ny fananana sy ny fampamokarana Ramatoa Andrinirina Velosoa sy ny lehibean'ny sampandrarahan'ny fitantanana fananana Andriamatoa Rakotondrazaka Vola Tantely. Amarana izao fanompompivavahana izao isika ry havana, isaorana Jehovah'Andriamanitra mpahary sy tompon'izao tontolo izao, nanome antsika ny Jesosy Kristy izay nampiray antsika noho ny asan'ny fanahy masina. Misaotra antsika rehetra noho nahafahantsika niombona tamin'izao fotoana izao, ny fahatavan-tenantsika rehetra, ny fanahy masina ny hitadalana antsika mandrakariva ho voninahitra ny anarany. Izao no afatra ao antsika izay niaraka niombona tamin'izao fanompompivavahana izao. Mandehana, tantany marina tsara ny harena rehetra nomen'Andriamanitra, fa nomeny antsika ireny mba hifaliantsika rehetra. Antsoina isika hanana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny reto vato ireto. Amen. Andeha ho redontsika alohan'ny andraisantsika ny hafatra sy tsodrano izay apetraky ny ray aman-drenin'ny mpitandrina eo am-pitsanganana ny hira 2:300 ny andiny voalohany sy 2. Raisan'ny finoana ny zodrana tolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Andriamanitra ny fiadanana anie, hamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Petraka mivavaka mangina isika. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.